zavatra zao zany azo fanadiovana zao zany dia toromarika avy amin'ny ramatoa dia ny tanàna amin'ny tanàna azy dia tsy mikady indrindra ny fahadiovana Antananarivo indrindra moa fa tsy hoe renivohitra dia eto no ahitan'olona ny Antananarivo ka dia sarotiny mihitsy ny ramatoa dia ny tanàna ny fanadiovana ary tietsiky zany tsy hoe zao ihany fa ho atao isaky ny atao hoe periodika izy fitenenana amin'ny fanadiovana satria eto no andalovandreo mpizahatany eto no jerendreo masobetra reto hoe manahoana ny fahadiovana Antananarivo ary ny fahadiovana Antananarivo sy amin'ny Antananarivo ny tarafan'ny olona fansi Madagasikara zany isaky ny fety dia eto ny olona no mitondra ny fianakaviana ny mitsangatsangana amin'ny mandritra izany fety izany na krismasy na taom-baovao na fety ny fahaleovan-tena ka ny fahatongavany izany dia maloto ny tanàna dia efa fanaon'ny commune urbaine Antananarivo zany ankoatran'ny fanadiovana ny arrondissement fanadiovana ty avenue de l'Indépendance manomby miala ny Ambohijatovo Mandravatonga ty amin'ny Diary ity commune ray manontolo no misala manao amin'ity no direction sy no amin'ny arrondissement loto aloha dia enjana be ary rehefa jerena ny fampiniala teto zao dia misy efatra camion amin'ny camion 4 tonnes reny dia atao amin'izay zany mikatso amin'ny loto amin'ny 9 tonnes zany nasorona teto nanomboka tamin'ny enina sasany maraina ka tamin'izao mbolotana roa manadio zao zany eto zany dia manentana ny rehetrarehetra indrindra mivarotra mba hijery an'ilay fahadiovana tsy mandrara ilay fivarotana akory samy mitady vola daholo fa na izany aza na mafitakin'iny ary ny fiainana dia tsy hoe voatery aloto akory fa mba jerena ilay fanadiovana ohatra varotra rehetra samy mba manana sachet kely daholo dia mba sy nafaky fa tsy andro mpiasan'ny commune foana antoto anadio izay vao hoe adio zany ilay tanàna fa mba apetraka amin'ny tsirairay zany zay tokony andraikitra ny tsirairay fa ny fanadiovana dia andraiky ny tsirairay fa tsy andraiky ny mpiasan'ny commune reny zany hoe manomboka misy ambatan'olona zany entina tsara n'izay atsara n'izay fahadiovana sy fanadiovana izay fa tsy hoe iandro ny mpiasan'ny commune foana anadio marina fa anatin'ny andraiky ny mpiasan'ny commune zany fa tsy misy tsaratsara kokoa ho an'ny tsirairay misy ambatan'olona izay mandalo na miasa na varotra na mipetraka eto amin'ny Analakely ity mikajy an'izany fahadiovana zany ary zany ny tena zava-dehibe satria ny anisan'ny fandotoana dia anisan'ny fijerena ny fahasalaman'ny tsirairay anisan'ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo.